Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny taranja kickboxing. Tanterahana androany teny Tanjombato teny ny fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga eo amin'ity taranja kickboxing ity mpiatroka mahery ny zato no nandray anjara tamin'izany faninan'izany avy amin'ireo seksiona efatra nandritra ity fotoana ihany koa no namitina ny filohan'ny federasion ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ity taom-pilalaovana 13 sy 20 ity. Mpiatroka kickboxing mahery ny zato teo no niatrika ny fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga avy amin'ny seksiona efatra mandrafitra izany Ligna Lamanga izany eo amin'ny taranja kickboxing dia ny aveto Antananarivo renivohitra sy ny Atsimon-drano ary ny Avaradrano sy ny eny Ambohidratrimo. Ho an'ny sokajy rehetra ity fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga ity ady manodidina ny 50 no tanterahana tamin'ity tontolo andro ity. Club 420 no voasoratra anarana andray anjara tamin'izany faninanana izany. Ny filohan'ny federasiona Brian Renilina no tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga ity nambarany ary fa dia ireo mpiatroka izay niatrika ity faninanana ity ihany no tokony hiatrika ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara. Nanaratra ihany koa ny filohan'ny federasiona namariparitra ny programa ny federasiona amin'ity taona ity. Ny fandaharam-potoana dia efa mandeha tsara amin'izao vita izay ny section tamin'ny iray volana lasa izay ohatra ho an'ny Antananarivo sy tany amin'ny faritra amin'izao manomboka indray ny ligue mamita ny championnat daholo ny ligue rehetrarehetra. Ny Lalamanga moa izany androany mety tsy ho vita androany daholo fa mety mbola misy deuxième partie ho an'ny Lalamanga dia motr'izay ihany koa ny any amin'ny province rehetrarehetra. Vita zay dia mandeha kely zay mandeha manomana makatsy nosy Maurice ny faharoapolo ny volana Jolay ho avy zao manao ny préparation championnat du monde. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra dia mandeha makany Brésil manao an'ilay championnat du monde zika zany hoe mandrapatonga ny septambra zay zany fédération dia manomana tanteraka ny championnat du monde io. Nanomboka ny regroupement ny équipe nationale zany afaka ray volana farafatarany dia mifantoka tanteraka angambany amin'ilay championnat du monde ny ekipa pirena amin'ity toty. Ankoatr'izay nefany ny fandarana sa ho an'ny fédération dia manao mostage zay manerana ny ligue rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Ny championnat national zany na emitra farafara mihitsy satria ny amin'ny volana novambra ny anaovana ny championnat national amin'ity toty. Dia izay ny anaovana an'ilay izy ao anatin'io préparation championnat du monde io zany be dia be ny compétition ataon'ny ekipa pirena malagasy eto toerana. Kasi indrindra tamin'ny taon-dana nisy ny faninanana resam-pirenena izay natao teto Madagasikara amin'ity hoe mbola izy zay dia azo fantarina ve hoe inona ny faninanana goavana mety ho atao eto Madagasikara? Tsy misy satria ny antony dia ny championnat d'Afrique afaka eratoana indray vao misy championnat du monde militaire ny tokony natao teto saingy noho ny atao hoe angambany tsy fahafahan'ny tao ministère sport nandefa taratasy taty aminay hoe amin'ny lafiny etomanana zany tsy possible ity zany izy tsy possible dia angambany 8 eo amin'ny taona manaraka fa ny amin'ity taona ity zany aloha dia manomana ny championnat tsika any amin'ny faraparan'ny taona any tsika no manao gala international goavana be zany hoe amin'ny zone 4 zay zavatra zay. Fa teto efa nisy rencontre Madagasikara La Réunion tamin'ny volana mars teo efa natao teto zay ny fandehan'ilay izy fa le championnat du monde militaire tokony natao zany aloha no tsy afaka miorganiser azy tsika. Raha ny vokatra kosa teo amin'ireo fedina tompon-daka ny Ligna Lamanga dia mbola mandeha ny ady amin'izao fotoana izao dia omena atsika ihany amin'ny fotoana manaraka.